mianatra eo tongotrao. Falomerabantsika tsirairavindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity alahady ity misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao herinandro vaovao izao indray ahafahantsika amandray ny teniny alohan'ny idirantsika ny amin'ny lesona an'io dia vavakisika. Ny tomban'Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay satria nomena tombontsoa lehibe indray ankehitriny dia ny fahatsapahana fa tokony mianatra ny teninao izay tianay tompo raha voasinao mandrakariva ka ahafahanay manana fanoloran-tena mendrika hatrany dia ny amin'ny fahafoizan'ny tena anaraka anao. Sakafo ny famampananay andray ny tenao ankehitriny aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe firesahana momba ny Abrahama. Tsy menatra nanambarany maha izy azy na ny antso vavolombelona nanambarany momba azy Jesosy eny fa na dia efa nodimandry efa ela azy zany vavolombelona zany anisan'izany Abrahama. Ao amin'ny Jaona 9:9 ilay manao hoe ravoravo Abrahama rainareo ahita ny androko ary nahita izy kavaly. Tamin'ny alalan'ny mason'ny finoana no nitazonan'ilay patriarika ny mpamonjy izay ho avy. Nolazain'i Jesosy tamin'ny Jiosy izany fa hoy izy hoe ravoravo Abrahama rainareo ahita ny androko ary nahita izy kavaly. Ny ondrilahy natolotra ho fanatitra ho dorana hozy izy solon'ny Isaka dia mampiseho ny zanak'Andriamanitra izay novonoina isolo antsika. Rehefa voavela ho faty ny taranak'olombelona noho ny tsy fankatoavan'ny didin'Andriamanitra dia sady nijery ny zanany Andriamanitra no nilaza tamin'ny mpanota manao hoe ho velona ianao satria efa nahita fanavotana ho anao aho. Raha ny firenena Jiosy Abrahama nomena teny fikasana izy fa avy aminy izay izy no hitahina ny firenena rehetra. Tamin'ny alalan'ny Mesia izay teraka tao amin'ny anatin'ny tetiarany no nahatongavan'izany fitahiana izany. Raha izay rehetra mamaly ny antson'Andriamanitra koa i Abrahama. Tsy porofony finoana fotsiny ny fetezany hanolotra ny Isaka ilay zanaky ny teny fikasana ho fanatitra fa varavarakely misokatra hoety maneho ny drafi-pamonjena ihany koa. Rehefa niteny toy izao Jesosy manao hoe ravoravo rainareo ahita ny androko dia izao no navalin'ilay ireo mpitarika azy manao hoe tsy mbola 50 taona akory ianao ka dia efa nahita ny Abrahama va? Mahatalanjona ny valitenin'i Jesosy teo anatrian'izany hoy izy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho. Nampiasa fomba fiteny izay mampatsiahy ny zavatra nambaran'Andriamanitra Mosesy tao anatin'ireo meny mirehitra Jesosy fa nambarana ny Mahandriamanitra azy izany dia izy ilay tsy nisy nahary, tsy salasalana fa takatrireo mpitarika ny hevitra tao ambadiky ny teny nambarany satria naka vato hitoraka azy izy ireo. Hitantsika amin'izany fa tanteraka mandrakariva ny teny fikasana ny drafi-panavotana ary hitantsika fa tena amin'ny fitiavana feno tokoa ny itiavan'Andriamanitra antsika. Ny eritrereto fa na hatramin'ny fotoanan'ny Abrahama aza dia efa mipetraka mandrakariva ilay drafi-panavotana navotana isoanao ary andraisana isoanao ho zanaka eo amin'ny fanjakany. Aokany isika andeha tahaka ny zanaky ny mazava ka herinandro izay ho diavintsika ny ho herinandro mpanjesena hatsapahantsika fa zanaky ny mpanjesy tokoa isika. Ianay tsara indray-zan-danitra mbola misaotra anao izay fa mahatsiaro sambatra tokoa miaraka aminao tao fitsapanay isanandro fa zava-poana ny fiainana tsy misy anao. Ka okenao tompo ho loha laharana amin'izay rehetra atao sy zavatra rehetra kasaina ka izay sitraka ao any tompo no tiana ho tanteraka eo amin'ny fiainanay aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isanandro.